Voalohany makasitraka ny vahoaka ny Toliara-Tsakanavaka ary makasitraka koa ny filoha nasionalinay izay nametsaka fitokisana amin'ny tenanay. Tsy iza zany fa filoha sy teny Rajaonasolonaiky. Eto koa tsy ho hay ny tsy hisaotra ny vahoaka ny Toliara-Tsakanavaka. Ninona ny akolafikery misy atsika, ny fotom-pinoana misy atsika, ny foko misy atsika amin'izao fanotsonana makotrokotroka izao. Efa hita sahady fa efa mankany amin'ilay nofinofy mihanjesy zahay amin'izao fotoana izao raha mahita ny vahoaka midodidody amin'izao fotoana izao. Koa mazava ho azy ny antony mahatonga anay mbola mirotsaka, mahatonga ny prositeny mbola mandrosaka kandida eto Toliara. Efa fifidianana roa miantoana no natsehinay zay. Hitatsika nivoaka fifidianana ny seriteto fa nanjesy zahay tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo zay. Koa mbola tsy vita ny mission ny président Sitendra Rajaonasolonay koa ho an'ny vahoaka malagasy ka tsy diso anjara amin'izay ny vahoaka ny Toliara. Raha mbola mitohy ny fampahantsana sy ny fahantsana mitohy amin'ny vahoaka malagasy zao tsy hitsahatra ny vovonana prositeny handrotsaka olona foana hitondra vahaolana ho an'ny firenena indrindra eto Toliara. Zay indrindra nahatonga anay nanaiky ho kandidan'ny prositeny zay ao anatin'ny firaisankina hitondra an'izay ady zay mbola tsy vita. Tsorona eto fa ny ady zay entiny filoha nasionalin'ny prositeny ho an'ny vahoaka malagasy dia mbola tsy vita satria mbola mahantsa ny vahoaka malagasy. Ka itsika eto Toliara koa anisan'izay. Zay ny antony mahatonga anay tsy maintsy mbola milatsaka hitondra an'izay fampandrosoana zay. Betsaka ny zavatra tsy mety eto tsy ho ente amin'izao avao ka fanjaisan-jara ny fifidianana, fanjaisan-jaikitsy amin'ny fitantanana ny tanàna zay hitanay ho vahaolana ho an'ny Toliara. Ka zay sy zay tompoka mahatonga ny tenanay nanenka mpitiavana hanjay an'izay ny ho kandida prositeny zay eto Toliara ho fanohizana n'ilay tolona. Mbola tsy vita ny tolona ho an'ny vahoaka malagasy zay entiny filoha Sitendra Rajaonasolonay. Ka ny isika eto Toliara koa dia mbola tsy hanaiky fa hanohy an'izay tolona zay raha mbola mitohy ny fampahatsana zay misy eto amintsika zao. Misaotra tompolay. Dika inona izao fanaterana ny kandida androany izao? Ny tanjona dia fantatsika fa nisian'ny fifidianana madio sy mangarahara eto Madagasikara. Ny zavatra nisy tamin'ny farany teo dia tsy takona feno. Hitapoko hita-pirenena fa be ny lesika. Nisy ny kolikoly avo lenta. Nisy ny alatra natao tamin'ny fifidianana. Raha tsy ny eto Toliara voalohany amin'ny kandida anankifito dia ny kandida anankenina ny torodolo. Zany hoe nisy ny fisandana vola tamin'ny karatra nalaina. Nisy ny fampifidianana olona tsy tanaty anaty fifidianana nandeha mifidy. Nisy ny fanomezana bulletin anankiroa olona ray. Sahatra doly zany zavatra zany tamin'ireny fotoana reny. Ny angatahanay androany dia tsy hisiany fiverenana zany zavatra zany intsony amin'ireo mpikirakira isam-baratongana ny fifidianana. Zany hoe misintona ny tompon'andraikitra rehetra zahay androany, indrindra ny ao amin'ny seni. Tsy nirafitra ny ratsy fa fantatra hoe nisy olona nanao zavatra tsy mety tao anatin'ny rafitra teto Toliara. Esory reny olona reny ary soloy olona vaovao hatokisan'ilay vahoaka an'ilay fifidianana. Satria fantatsika zany fifidianana be ny tanàna zany dia fifidianana olona ho akaiky ny vahoaka ary hitondra fampandrosoana akaiky ny vahoaka indrindra. Premier magistrat de la ville no fidina. Zany hoe tokony zany hisian'ny mangarahara tanteraka ary hivoahan'ilay tena olona safidy-bahoaka ao anatin' zany fifidianana zany no tanjona.
raha toa ka tsy zany ny zavatra misy a dia hampalahelo ny toe-javatra eto Toliara. Mbola misitona ihany koa zahay lakolosy satria mbola fantatray fa misy karatra be dia be any, misy karam-pifidianana any amin'olona tsirairay any aby. Mbola hidina zahay isaky ny fokotany miaraka moisie fa tsy hita reny karatra reny hatramin'izao. Inona ny fandraisana andraikitra momba an'izany? Nampisandainao 60,000 ariary nanomezana an'ireny karatra reny tamin'izany. Aiza daholo reny karatra reny avereno amin'ny tompony mba hisiany fifidianana madio sy mangarahara eto Toliara, fa zay no takiany vahoaka. Ary ny antoko TGV ny Irmara dia efa vonona amin'izany fifidianana zany a, raha toa ka atao lalao sy fifaninanana madio ny fiatrehana an'izany fifidianana zany. Anjavato President, manararaotra ny mahito anao mahakasika ny raharaham-pirenena. Fantatra fa ao Antananarivo dia Anjavato Todra Ravalomanana no mety ho candidat ny firaisan-kina. Ahoana sy ahoana ny fahitanao zay? Efa tsy mahagaga ny fihetsiky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha namikasika an'izay, satria fantatsika fa tamin'ny 2015 dia efa nivadiny no nalatsany tao Antananarivo. Zany hoe raha izy no mbola mitondra androany dia ny any zanany koa no eritserety no nandimby azy teto Madagasikara. Izy ty tsy atao ohatran'izany, tsy atao nepotisme satria raharam-pirenena. Tokony fiainam-pirenena no ambony noho ny fiainam-pianakaviana. Fantatsika ny zavatra misy any France, fantatsika ny amin'ny Front National hoe inona tsy mampivoatra ny Front National satria raharam-pianakaviana le antoko lasa raharam-pianakaviana. Ohatran'izay ihany koa ny zavatra tiana atao eto Madagasikara, ka anjaratsika vahoaka malagasy no mieritreritra fa aoka ny tombotsoa ambony ny firenena no anjaka fa tsy ny tombotsoa ny mpianakaviana na tombotsoa ny olo-tokana eto Madagasikara. Teraka ihany ny Ambatobevoka. Tonga io ny candidat naterinareo mba lazao amin'ny fomba ofisialy hoe nanahoana tsy ianao nzay fa dia izy no lany ho candidat ny vovonana prosite. Voalohany indrindra moa misaotra ny vahoaka ny Toliara iaby ny avy nanotrona any candidatsika be ho be ny tanàna sy ireo miray lista zay taritiny honorable Raza zany. Manaraka izay moa izahay ao amin'ny firaisan-kina dia nanao fanapahan-kevitra hanohitra an'izao fitondrana zao. Tsy manohitra be fahatany izahay fa faritany lalàna tsara fa ireo maro anisa ireo no nomena fahefana hitantana ny firenena. Kandro lasa mihamahantsa ny malagasy ary izahay mpanohitra nomeny lalàna fahefana hanao fanakianana sy hitondra vahaolana. Ary ianareo vahoaka no natao hitsara ny mpanao politika rehetra. Zava-misy tompoka dia reraka ny malagasy rehetra. Ny fampanantenana poakaty izay nataony filoham-pirenena dia tsy misy tanteraka avokoa. Mba ambarao ahy ampafantaro anay aby eto reto lahy fa tsy ampy angamba ny fahalalànay ino mba raha raiky nambara tamin'ny propaganda hoe tsy maintsy mandroso Madagasikara ka tanteraka. Ary zay indrindra no hijoronay mba ahafahanay manavitra any Madagasikara. Zay indrindra no hijoronay mba tsy hanome autoroute an'ity fitondrana ty hanao zay tiany hatao amin'ny vahoaka malagasy. Raha tsy hiteny fotsiny aho vao nandray zao fitondrana zao ny Filoha Rajoelina efa-jato kapoaka ny vary, efa-jato
mikapoaka ny vary am'izao fotoana zao arivo hatramin'ny 450 mikapoaky ny vary ary atahorana am'izao fotoana zao fa tena hotafiditra ao anatin'ny tena kao tanteraka ny malagasy satria nanino itenenako an'izay tsisy zavatra mandeha intsony eto isika rehetra am'izao fotoana zao miaina ao anatin'ny délestage fatatsika ny asany vahoaka ny Toliara miakina amin'io énergie io potika tanteraka ny fidiram-bola rehetra avy any vola vahiny eto la vanille potika io tsy azo atao tsony io produit de mer io fa terreny zareo la masainao monsieur le ministre Babaraoay zay fa maro anaky Toliara tanao exportation na jaga ky fa ka bloquenareo le izy ny lalana am'izao fotoana zao potika tanteraka mbo tsy nisy fanjakana namotika lalana ohatran'ity leo izy zao hoe fantatry ny ao ambony Toliara te mitady fanovana ary zay indrindra nanotoloranay any ananareo toy zainareo toy anadainareo toy handeha hanavotanay anty tanànatsika ty sotra toy Serge Vital, ny candidat nahafantaran'olo anao dia candidat ny arakitsika iha vola raiky lasa zay. Androany candidat-nya. Androany aho dia candidat tsy miankina amy anarako tsy nisy fidisadisa akory fa fifandamina fa ny tanjona dia Toliara, ny tanjona dia mitsanga ho an'ny Toliara zay. Ny nahafantaran'olo anao koa ny hoda dia ny fiaraha tamin'ny Andriamatoa Rino mbola misy ve zay am'izao fotoana zao? Mbola mpinamana zay sy Andriamatoa Rino hatramizao. Mpinamana fa nohana anao zany Rino? Tokony hanohana izy. Ankoatrin'izay ny fahitanao ny erijika ny ireo mpifaninana aminao aiza ho aiza n'izay misy any Serge Vital? Izy zay atao hoe mpifaninana zay fa tsy fahavalo. Amiko manokana dia matoa ny rotsaka dia volona, matoa ny rotsaka dia manana finanasa, matoa ny rotsaka dia niomana am'izany. Raha ny resaka erijika hitatsika mazava ho azy fa mbola matanjaka Serge Vital satria mpanao fanatanjahantena ary mpitaiza tanora, donc mbola manana an'izany tanjaka zany ary manana rivotsy vaovao no rivotsy mahery handesitsika hampandroso ny tanàtsika. Ny teninao farany ho any boakan'ny Toliara? Ny teniko farany dia manentana antsika iaby zay le ambarako ary ampoloko hoe tsy manavaky na finoa, tsy manavaky na foko na vovonana politika fa misokatsy ny varavaranay na mpanohitsy zay na mpanohana fa kosa rehefa mitovy ny tanjona atsika ampandroso an'ny Toliara zay mahatonga hoe Toliara toy antsika iaby. Donc mivoa ny varavara, misokatsy ny varavara, manentana antsika iaby hiaradia aminay ary manentana antsika iaby ho avy maro hanatevindahara.
Frero. Ini na yung bangat.